des salons de la créativité voatra 3e édition nanomboka ny 12, 13, 14 novembre telo andro mifaharetany dia nitanjona amin'ilay izy dia anome vahana ny produit vita gasy, izany hoe zavatra gasigasy daholo izany no hita ao anatin'ny salon ato. Le moa avao amin'ny coopérative aretina zany, reto zany fandraisana anjareto zany dia misy zany tetikasa sy fampivoarana tambany zay zany le atao amin'le hoe voatra atao amin'ity salon ataontsika hoe foara tsotsotra ity, dia mba zay zany mandray anjara ato ny antony andrasana anjara ato zany dia momba bambo maty ty filiera misy anay ato ity. Dia manao valizy zay zany momba ny bambo dia nandraisana anjara eto zany resaka mozika vita amin'ny bambo zany dia zay zany nandraisanay anjara eto. Raha ny tena marina zany dia mozika malagasy rehetra zany dia saika zay manao azy rehetrarehetra, fa noho le fotoana fohifohy ihany zany dia tsisy any manana firy dia satiotinany kely ihany no afaka nentinay naketo zany dia misy vali, marakasy, bateau de pluie, aponga, zany zao no mba vitanay eto show-ny amin'ity lohan'ity eto.
sady foire izy a no salon dia eo amin'ny 10 eo nisy mpandray anjara 10 nisy any exposant mandritry nyity salon ity dia izay hoe mamelanja vita gasy zay ny mpikarakara ny hetsika dia ny programme prospéré miaraka amin'ny chambre de commerce ny participant araka ny teneniko teo dia ny micro entreprise rurale zany hoe ny orinasa mpiara-miasa amin'ny prospéré sy ireo partenaire misy partenaire anankitelo ato ny 9 région mantsy ny zone d'intervention an'ny prospéré dia ireo 9 région ireo dia voakasiky ty hetsika ty daholo